Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falgarabantsika revako malalatra itelatsinainy fa 5 volana jolay ity ny mofinaina voalahatra ho antsika nio dia ny koritianina faharoa toko fahatelo koritianina faharoa toko fahatelo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahafalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'izany satria manana izany fanantenana izany zahay dia sahy tokoa ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarina ny tavany tamin'ny fisalibonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny faran'izay ny alevina fa efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalibonana izany raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany fa misy fisalibonana manarona ny fony ambaraka androany raha vakina ny tenin'ny Mosesy kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy dia esorina ihany ny fisalibonana ary ny tompo izany fanahy izany ary izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana azo zany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ray maso anao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny fa 7 ry havana tapany faharoa no entina mampahery anao ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ry havako isan'ny voambolana manatoerana lehibe mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika taonjato iainantsika izao ny atao hoe fahafahana. Ary betsaka ny ainana fohy, ny rahalatsaka, ny fananana fohy, ny adina tao mba ho amin'izany fahafahana zany. Ary mandraka ankehitriny ara ny ady izay hitantsika rentsika atsiaroa farafahakely ny mitranga any Eropa dia amin'ny Russie sy Ukraine dia fantatsika fa manodidina n'izany fahafahana zany, fiarovana n'izany fahafahana zany. Ary dia fantatsika rehetra zany fa isan'ny mamaritra ny maha olona ary io dia marina ny tenin'ny mpandinika hoe ny fahafahana no maha olona ny olona. Ny fahafahana misafidy izay mety aminy, ny fahafahana mieritreritra izay mampilamina ny fiainany, fahafahana manatanteraka izay mahafinaritra azy, ny fahafahana no maha olona ny olona ry havako. Ary dia eto i Paoly dia manazava manokana ny hoe izay toeran'ny fanahy no itoeran'ny fahafahana. Izay toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny atao hoe fahafahana. Tsy dia mora raisina araka izany teny izany ry havako malala. Tsy dia mora raisina izany satria manana ny famaritana ny atao hoe fahafahana isika. Manana ny famaritana ny atao hoe fahafahana isika ary ilay fahafahana eritreretintsika io nefa dia tsy voatery ho mirazotra na mitovidika amin'ny fahafahana izay lazain'i Paoly eto. Mety hifanohitra mihitsy aza amin'ny lafiny sasany. Itsika tsy na miady fo mihitsy ny hoe ny fahafahana dia izay voizin'ny filozofia na voizin'ny lalàna. Voizin'ny lalàna na ny ady varotra ataontsika manao hoe mba havelao zahay, anao zay tianay atao, mba havelao zahay, ilaza zay hevitray fa raha izay tsy mahatsiaro ho afaka. Nisy mpandinika anankiray Charles Montesquieu dia nanazava fa ny fahafahana ozy dia tsy inona tsy akory fa ny fahafahan'ny olona manao izay asain'ny lalàna tokony ataony na zay voalazan'ny lalàna ihany. La liberté, le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent. Hoy Charles Montesquieu. Zany hoe Montesquieu zany dia manazava manao hoe ny atao hoe fahafahana dia izao izay ahafahanao manao ny voalazan'ny lalàna. Ahafahanao manao izay azo atao ihany ny fahafahana. Ny fahafahana zany dia tsy hoe mampanao anao zay zavatra tsy azonao atao raha Montesquieu manokana ndresahana
fa ny fahafahanao izy de zao zay ahafahanao manao ny tokony atao eo anivon'ny fiarahamonana eo anivon'ny fiainana. Arak'izany de Paoly any de manatitrantitra eto fa ny toeran'ny fanahy kosa ozy no itoerany atao hoe fahafahana. Fa inona lay itoeran'ny fanahy ary nahoana no itoeran'ny fanahy no atao hoe afaka. Isan'ny ady hevitra be mihitsy le afaka malala ny antsoina hoe libre arbitre. Isan'ny ady hevitra nandritran'ny fotoana ela teo amin'ny protestante izy io, indrindra teo anivon'ny protestanta luteranina, nanaraka ny fampianaran'ny Lutera zany sy ataontsika koa ireo olona zay filôzofy humanista niarabelona tamin'ny Lutera, tahaka ndry Erasme tany Amsterdam, dia nanazava manao hoe ny olona ve tena mahafantatra ny tsara. Antsoina hoe libre arbitre de lay fahafahan'ny olona manavaka, fahafahan'ny olona misafidy, fahafahan'ny olona mamantatra ny hoe ty tsara ty ratsy, ty mety ty tsy mety. Dia ady hevitra be izy io satria tena mamaritra mihitsy ny maha olona ny olona. Dia Erasme tany Amsterdam zay niarabelona tamin'ny Martin Luther de nanazava fa ny olombelona dia tena manana fahafahana amanta-javatra, manana fahafahana isafidy malalaka, manana fahafahana amanta-javatra. Ary io na de ataontsika hoe i Thomas tany Aquin, Thomas d'Aquin zany, dia somary nirona koa satria avy amin'ny ihany koa nazahoany ity mpampianatra anankiray Erasme ity ny hoe ny olona de tsy tena simba ny fahotana tanteraka tsy akory, fa ny apahany tamin'ny fiainan'ny olona ihany ny simba, no zany dia ao anatin'ny olona ihany ny apahany ao anatin'ny olona ihany de mahay mamantatra izy hoe ty ratsy. Fantatry ny olona rehetra ozy ny atao hoe mangalatra, ny atao hoe mamon'olona, dika zany de ao anatin'ny olona ihany ny antsoina hoe libre arbitre, ny fahafahana mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Dia Martin Luther no nanaraka ny hevitry Paoly manao hoe tsia efa nosimban'ny fahotana ny olona de tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izy. Ary efa tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy izy dia tsy mahay manatanteraka ny tsara sy ny ratsy. Tany marimarina kokoa tsy mahay manatanteraka ny tsara fa manatanteraka ny ratsy. Romanina 7. Zany hoe i Paoly any de manazava zay narahany Lutera tsara nalakevina manao hoe tsia raha tsy ao amin'ny Jesosy ny olona tsy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Mety izay tsara amin'ny olombelona ratsy eo imason'Andriamanitra. Satria ny soratra masina de nanazava manao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalanareo tsy mba lalako. Satria tahaky ny avon'ny elanelan'ny lanitra sy ny tany, ny elanelan'ny fihevitro sy ny fihevitrareo, satria misy lay fahotana nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra. De ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fahatsarana. Ary satria tsika niala tamin'Andriamanitra de tsy fantatritsika ny tsara. Ny tsara fantatritsika de tsara mety amintsika olombelona mpanota, fa tsy tsara mety amin'Andriamanitra zay nahary antsika. Noho zany de ny tsara zay lazaintsika hoe tsara dia tsy voatery ho tsara eo anatrehan'Andriamanitra, fa io tsara everitsika ho tsara io dia tsara amin'ny mahampanota-tsika fotsiny, tsara amin'ny lafiny moraly. Zany hoe tsara satria nampianarina antsika hoe zao no atao hoe tsara de ataontsika hoe tsara izy. Satria no volavolain'ny fiarahamonina isika hoe zao no atao hoe tsara, satria izay namolavolana sy nanabeazana antsika no ibaiko ny fijerintsika sy ny fiainantsika. Raha ohatra itsika malagasy manazava manao hoe zao no atao hoe sakafo tsara, ohatra sakafo nandraisantsika azy. Raha ohatra ka isika malagasy mivoy manao hoe zao no atao hoe sakafo tsara nitezanantsika nandritra ny 100 taona na 30 taona, dia amin'ny alalany zay fahafantarantsika ny sakafo malagasy zay no andrefezantsika ny hafa manao hoe ohatrany tsy tsara izy zany. Lay tsy tsara eritreretintsika io, satria efa misy tsara atao anatintsika ato vokatry ny fanabeazana ndraisitsika. Noho zany dia izay everitsika ho tsara dia tsara mifanaraka amin'ny kolotsaintsika, tsara mifanaraka amin'izay nanabeazantsika, tsara mifanaraka amin'izay nitezanantsika sy ny ainantsika fotsiny ihany, fa tsy tsara
tsy voatery tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Raha ohatra ka miteny amin'ny soratra masina manao hoe ny maso solon'ny maso de tsara zany to amin'ny testamenta taloha. Io le tenen'ny Paoly amin'ny Korintianina hoe misy fisalobonana. Raha miteny hoe nify solon'ny nify de tsara zany to amin'ny testamenta taloha satria nahoana moa ny nifin'ny olona anankiray no alana ho setrin'izay kosa de zao alana ny nifinao rehefa nalala ny nify anankiray. Nifin'ny olona no zany dia zay natao hoe tsara. Zay réciprocité zay fifamaliny zay hoe zay nataonao tamin'ny hafa de atao aminao koa, zay natao hoe tsara. Fa tena tsara tokoa ve zay ao am' Jesosy Kristy tompo? Io tenen'ny Paoly manao hoe raha tsy ao am' Jesosy de tsy miara le fisalobonana. Tena tsara tokoa ve zay ao am' Jesosy? Dia atao hoe tsara zay satria zay no nitezana. Fa rehefa tena jerena ao am' Kristy le izy o Paoly de tsy tsara mihitsy. Mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Noho zany de izao Paoly de manazava, ary io maha-protestanta protestanta, anankiray maha-protestanta protestanta, indrindra maha-réformé ny réformé, de manazava fa tsy misy tsara ao anatin'ny olona na ohatry ny loam-paingotrara. Zay tsara eo mason'ny olona, tsy tsara eo mason'Andriamanitra, satria mpanotany olona. Noho zany dia izao io Calvin, tsy manana libre arbitre ny olona. Zany hoe tsy manana tena fahafahana mamantatra ny tsara izy, ary tsy manana tena fahafahana misafidy ny tsara izy. Jesosy de efa nanao ny toroteny io Jaona 3:10 nanao hoe tsy mahay manao na inona zany anareo raha misaraka amiko. Ao am' Jesosy ihany zany no ahafantaratsika ny atao hoe tsara. Ao am' Kristy ihany no ialan'ilay fisalibonana ka ahafantaratsika ny atao hoe tia ny tsara ary tia ny ratsy. Ary ao am' Kristy ihany no ahafantaratsika ny atao hoe tsara sy ahafahatsika manao ilay tsara. De eto ary Paoly manazava, hoy izy manao hoe izay itoeran'ny fanahy ny itoeran'ny fahafahana. Inona lay fahafahana? Lay fahafahana raha miainga amin'ny famaritana nataon'ny Montesquieu teo tsika ny hoe la liberté, le pouvoir de faire tout ce que les lois permettent. Zany hoe tsy mifanalavitra am'izay mihitsy ny antsoina hoe fahafahana de izao. Izay fahafahanao manao ilay zavatra izay fantatra fa tsara. Zay no atao hoe fahafahana. Montesquieu ary tsy mifanalavitra zany mihitsy izay lazay Paoly eto amin'ity Korintianina ity manao hoe zao no izy. Raha ohatra ka ao am' Jesosy ianao de fantatrao tsara zany lay tsara. Tsy misy olona ao am' Jesosy ka iteny hoe tsy atakatra ny hoe izao ny ratsy na izao ny tsara. Fa izao mbola misy elanelany indray o Paoly. Raha ohatra ka mahafantatra ny tsara ianao sy ny fanatanterahana ny tsara de mbola misy dingana faharoa. Ny dingana faharoa de izao fantatrao ny tsara. Fa ny dingana faharoa de ity hainao ny manao ny tsara. Ilay fahafahana manao lay tsara iny no ambaran'ny Paoly manao hoe avy amin'ny alalan'ny fanahy ihany. Ny atao hoe fahafahana zany dia ilay finiavanao hanao lay tsara, fantatra lay tsara. Fa lay antsoina hoe fahafahana de izao izay ahafahanao manatanteraka lay tsara raha-pahafantarina anao. Raha tsorona de zao zany. Raha tsy ao amin'ny tompo ianao de tsy mahafantatra ny tsara. Fa no ahafahan'ny tompo koa ianao de afaka manao lay tsara. Izay itoeran'ny fanahin'ny tompo dia itoeran'ny fahafahana. Ny dikan'izany de izao izay olona nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy, izay rehetra nandray an' Jesosy ka nomeny ny fanamasina de afaka manao ny tsara izy. Ilay hoe itoeran'ny fahafahana. Ny atao hoe fahafahana zany dia ilay fahefana ny men'Andriamanitra ny olona, ilay fahalalahana ny men'Andriamanitra ny olona afaka anao lay tsara izy. Tsy lay hoe tsy no hafahana ny olona anao ny ratsy, fa ny fahafahana ny olona anao ny tsara. Lay tsara dia lay tsara fantatra amin'ny alalan'ny finoana ny Kristy. Ao amin'ny Galatiana de efa nanafatra Paoly manao hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy, kanefa aoka tsy hoentinareo manaraka ny nofo izany fahafahana izany. Zany hoe misy olona tokoa efa no hafahana pahafantarina azy ny sitrapon'Andriamanitra, fantan'ilay tsara satria nino an Kristy izy, saingy zao
teo am'ilay fanatanterahana fampiarana lay fahafahana dia noentiny nanaraka ny nofo zany fa tsy noentiny nanompo ny tsara fa noentiny ny vily lalana. Revako malala sarobidy aran'ny fahafahana ny ampianarany soatra masina antsika de zao ny atao hoe fahafahana dia ilay fahafahanao eo moa zany mifangaro lay liberté sy le hoe pouvoir fa ilay fahafahana dia ilay ataove zay pouvoir lay hery zay omen'Andriamanitra anao afahanao lay fahefanao omen'Andriamanitra anao afahanao manao ny tsara. Ny fahafahana dia tsy hoe nomena hery fotsiny ianao hanao lay tsara fa nomena hery mihitsy ianao sady amantatra no anatanteraka. Ampiaritsika zany avako malala amin'ny fiainana isan'andro amin'ny finoana. Miady varotra be ny olona ray mijery ny fiainana kristianina manao hoe ohatrany tsy tena mahita fahafahana ny fiainanareo kristianina zay to voafetra be ihany nareo kristianina to ndraindray misy zavatra zay everinay ho tsy azo atao ataonay nefa tsy ataonareo. Milaza nareo fa fivavahan'ny fahafahana, milaza ianareo fa Jesosy Kristy tompo ny mpanafaka, ny teny manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo kanefa nahoana ianareo to mihidy be to be dehibe ny zavatra tsy ataonareo to fihezinareo na fomba fitafy na fomba fisakafo na fomba fiasa na fomba fijery na fialamboly ary de mety ho zany no ahitany olona fiaina kristianina. Fa io le afaka malala mazava ny tenin'ny Paoly tsy hoe tsy afaka manao an'izany angentsika le afaka malala fa hoy Paoly manao hoe zao no izy ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra akory no mahasoa. Ny zavatra rehetra azoko atao fa tsy ny zavatra rehetra akory no mampandroso. Zany hoe lay fanahin'Andriamanitra ny asa tato anatintsika rehefa nandray an'ny tompo izy sika de mahatonga atsika mahafantatra ny zavatra rehetra. Hoy Paoly amin'ny Tesaloniana fantaro ny zavatra rehetra aza mamono ny fanahy fantaro ny zavatra rehetra. Io le tenenitsika hoe discernement. Ny fanahy masina atao anatintsika ny manome fahazavan-tsaina ahafantaratsika hoe ty kosa tsy mety na ity mety na hafahafa be zany fantatsika zany. Fa izao tsy hoe tsy mahazo manao an'ireny isika re avako malala satria nomen'Andriamanitra fahafahana angy isika mamen'Andriamanitra safidy isika tsisy antony tokony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana raha toka tsy nalalaka ny safiditsika fa ny antony nahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana de mahatonga antsika olona afaka. Fa izao itsika kosa rehefa afaka de manana maridrefy isika manao hoe mahasoa ve zany sa tsy mahasoa, mampandroso ve zany sa tsy mampandroso. Raha mampandroso de ny inona ny ampandrosony zany zavatra zany, raha tsy mampandroso de ajaniko ary raha mampandroso inona eo amin'ny fiainana ny ampandrosona dia ataoko raha mampandroso. Ravako malala ny kristianina de olona afaka mihitsy satria manoatra lavitra noho ny fahatakaran'izao tontolo zao ara ny fahatakaranao pino satria men'Andriamanitra fana endrinao amantatra ny zavatra rehetra amantatra ny manodidina rehetra. Fa izao revako malala mametra-panontaniana isika ataotsika lay zavatra rehefa mahasoa, ataotsika lay zavatra rehefa mampitombo mampandroso mampivelatra ary dia itsika zany no manivana ny hoe atreto tsy mampandroso kosa de tsy ataoko. Hotsika manao hoe ny itoeran'ny fahafahana ho Paoly izay itoeran'ny fanahy no itoeran'ny fahafahana. Ny kristianina zany de tokony hatsiaro fa olona afaka izy. Ny mpino de tsy olona mihidy ary ny mpino tsy olona mikatona ka matahoritry ny ifanandrina am'izao tontolo zao. Tsy mampanina antsika mihitsy ny resaka ny finoantsika na resaka ino na resaka inona azosika atao tsara ny miadevitra noho ny fahafahana ny menantsika na politika io na ekonomika io na sosialy io de zao ny kristianina de zao ny men'Andriamanitra fahazavan-tsaina ka afaka miresaka miadevitra manazava an'izany. Aza tonoana fa i Paoly asan'ny apôstôly toko fito folo de niakatra teny amin'ny Areopago, niakatra teny amin'ny toerana maro tany Atène ary niadevitra tamin'ireo filôzôfa samy fanandrina tamin'ireo filôzôfa tamin'ireo fampianarana maro isan-karazany satria fantany zay inony. Ny kristianina de tsy hoe mihidy amatrano
ka hoe zay matahotra iresaka iadevitra amin'ny mpanompo sampy, zay matahotra iresaka ny finoanay amin'ny indo, zay matahotra iresaka ny fivavahana amin'ny bodista, zay matahotra ny iresaka ny finoanay amin'ny silamo. Ny kristianina ry havako malala tsy fivavahana resy, fa ny kristianina fivavahany mpandresy ny kristianisma. Fivavahantsika de vavahana natao andresy, tsy mikatona mihitsy sika, tsy mampaninina antsika mihitsy ny miresaka, ny mifanandrina, ny manazava ny finoantsika, tsy mahamenatra antsika mihitsy ny manazava ny finoantsika na amin'iza na amin'iza na aiza na aiza. Tahaka nataony Paoly, tahaka nataony Jesosy teny amin'ny sinagoga, tahaka nataony Jesosy teny amin'ny kianjan'ny tempoly, vavolombelon'ny finoana izy. Fa ndraindray mifanohitra amin'izay ny ataon'ny kristianina, mihidy aman-trano izy. Ny fiarovan-tena no ataony be dia be, ateveniny ny rindrina, ateveniny ny varavarana mba tsy hidirany ny fivavahana hafa hony. Tsia, marina tokoa fa tsy mety ny fampifangaroam-pivavahana. Saingy zao ny kristianina ry havako malala de fivavahana ataovy amin'ny teny frantsay hoe attaquant, fivavahana tsy fivavahana miaro tena, fa fivavahana mandresy. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny hoe mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo. Sahizy zany ianao miatrika ny zavatra rehetra, miatrika, tsy mampaninina anao mihitsy ny miadevitra amin'ny finoana, tsy mampaninina aminao mihitsy miadevitra amin'izy ny finoanao. Araka ny tenin'ny Paoly manao hoe fantatrao zay inonao, raha tsy hoe anga resaka hafa mihitsy hoe anganim-ba viantitra ny edikevitra na adevitra tsy mampandroso, zay ndray zavatra hafa. Fa raha ohatra ka ilaina ny amelabelaran'ny mpinony ny finoany manoloana ny toe-karena, ny finoany manoloana ny fanabeazana, ny finoany manoloana ny fitsaboana, ny finoany manoloana ny tontolo iainana, ny finoany manoloana ny fanatanjahantena, ny finoany manoloana ny famokarana, ny finoany manoloana ny filozofia sy ny fivoaran'ny teknôlôjia. Zany rehetrany dia tsy tokony mampamenatra ny kristianina mihitsy ny miresaka an'izany. Ny fahafahana, ny herin'ny fanahy masina izay nomena ny mpino no mahatonga azy afaka manao an'izay. Tsy afaka manao an'izay izy raha tsy olona noafahana, raha tsy olona itoerany fanahy ka nandray lay fahafahana. Ny fahafahana, lay fahafahana resahanao de lay pouvoir zay lay fahefana nomen'Andriamanitra atsika ka mahatonga atsika afaka miatrika ny zavatra rehetra. Afaka malala ny faharoa lehibe sady farany. Hoe Paoly manao hoe izay toerany fahafahana, itoeran'ny fanahy, itoeran'ny fahafahana de ity ny hevitrehibe faharoa zay aseho ny tendrin-tsoatra masina ity afaka malala dia tsy hoe kristianina samy resaka, samy joro, samy fanandrina mihitsy ara am'izay mety ho karazam-pampianarana isan-karazany ary finoana natao andresy, satria efa ny amin'ny zavatra rehetra hoety mandresy manana fanahy masina izy tsy zay ihany. Fa ny heviny faharoa afaka malala de izao, lay hoe itoeran'ny fahafahana, itoeran'ny fanahy de itoeran'ny fahafahana de zao ny mpino zay mandray na nomena ny fanahy masina de izao mpino manana fiezahana, ivelatra, hianatra, andalina isan'andro ny ataony finoana. Zany hoe ilay ny fitombona ara-panahy avako malala de tsy hoe zavatra azo indray mandeha, fa ny fitombona ara-panahy dia zavatra mitombo. Io le tenen'ny Paoly mandrakariva ny teny hoe fandrosoana ara-panahy na fitombona ara-panahy de zao olona miezaka mitombo ara-panahy izy. Misy ny fahazazana, misy ny fahalebiazana tenen'ny Paoly io. No zany de zao ny kristianina nandray ny fanahin'Andriamanitra, dia kristianina manana fitombona ara-panahy izy. Io fitombona ara-panahy io no ahafahantsika miatrika ny fivoaran'ny toe-tsaina sy ny zava-misy eto am'izao tontolo zao. Raha vao tsy mitombo ara-panahy ny fiangonana de izao tsy afa-miatrika ny fivoaran'ny toetrandro izy. Satria ny zava-nisy tamin'ny taona ataovy hoe arivo de tsy mitovy amin'ny zava-misy ny tranga aty amin'ny taona 2000. Tamin'ny taona arivo de kalesy tsovaly nandanan'ny olombelona, aty amin'ny taona 2000 mandeha lamasinina ny olombelona. Samy hafa ny toe-tsain'ny olona mandeha kalesy tsovaly sy ny toe-tsain'ny olona mandeha lamasinina. Samy hafa ny fomba fijeriny zavatra, samy hafa ny fomba fanazavany zavatra. De izao ao anatin'ny fivoaran'ny toe-javatra io de izao ny fanahy masina koa miasa ao anatin'ny olona, ao anatin'ny mpino. De na de mivoatra aza ny toe-tsaina, mivoatra aza ny siansa,
mivoatra aza ny fandrosoana de zao araky ny finoana kristianina mandrakariva zany, manana fanontaniana avaly mandrakariva eo anolohan'ny fivoarany toetrandro ny fivavahana kristianina na ny finoantsika. Fa raha tsy zany de manjary gamon'ny olona isika na tenen'ny olona manao hoe lozan'ny toetrandro ny finoanareo, ny finoanareo de zao finoana tamin'ny taona 530, ny finoana resahanareo, ny teolojia resahanareo, ny fiainana resahanareo de fiainan'ny olona tany amin'ny taona 1000 fa tsy fiainan'ny olona ty amin'ny taona 2000. Satria tsy mitombo ray fiangonana raha vao tsy mitombo amin'ny finoana isika de ilaozan'ny toetrandro ny fampiarantsika ny finoantsika. Ny baiboly tsy miova fa lay fampiarana ilay finoana de ilaozan'ny toetrandro. Am'izao andro ao de ohatra miteny ohatra hoe misy ny atao hoe fahafahana, raha mitenitsika hoe ny atao hoe fahafahana dia miorona be mihitsy na mitsoina hoe liberté individuelle, zany hoe ny andro iainantsika kehitriny de manome famaritana lehibe mihitsy mo miainga amin'ny fahafahany tsirairay, ny tompontsony tsirairay, zonony tsirairay. Hoe ny antsoina hoe fahafahana de zao afaka manao zay mety amiko a, ary fahafahako ary zoko mihitsy ny misafidy izay akanjo anaovako, misafidy ny na de ny fironana amin'ny lafin'ny sexualité de safidiko. Zay nataontsika hoe modernité, hoe safidy akehitriny zany de be deabe ny olona ny mirona, be deabe no mirona manao hoe ny orientation sexuelle dia au choix, hoe tena safidy, be deabe no mirona am'zany tsikelikely. De raha ohatra ka tsy mitombo amin'ny finoana isika, raha ohatra ka tsy miara mitombo amin'ny finoana isika de zao tsy afaka mamaza ny olan'zany, tsy afaka miatrika an'zany, tsy afaka miatrika an'zany hoe ahoana anao malina an'zany fanontaniana zany raha tena mamaky ny baiboly ianao am'izao andro ankehitriny zao. Ny olona zany manao hoe ny orientation sexuelle dia au choix, safidin'ny olona ao anatin'ny antsoina hoe liberté. Fa raha toka ty baiboly ity, raha ohatra ka ao anatin'ny tokotanin'ny kristianisma isika, tena au choix ve ny orientation sexuelle, tena safidy ve ny orientation sexuelle, ohatra fanontaniana. Raha ohatra ka ny baiboly ny resahana au choix ve zany, ao anatin'ny tokotaniny antsoina hoe liberté ve ny fahafahana misafidy zay ny orientation sexuelle. Raha ity baiboly ity ny resahana ao anatin'zany ve de fantatrao fa tsy ao anatiny, tsy ao anatin'ny tokotaniny antsoina hoe fahafahana amintsika kristianina ny orientation sexuelle. Tsy droit zany ny misafidy ny orientation sexuelle raha amin'ny baiboly ny resahana. Fa raha amin'ny filozofia, raha ohatra ka amin'ny famaritana liberté amin'ny filozofia tsotra de tsy maninona azy ety kevitra. Fa raha ohatra ka amin'ny baiboly mivelatra de tsy osoa mihitsy. Ataovy hoe Andriamanitra ny nanome zany ho an'ny olona, zany hoe voatany am-boky ianao de natiora, ataovy hoe natiora raha ohatra ka zay mamorona takaranao azy, voatrany am-boka dia Andriamanitra ny nanome lay orientation sexuelle, hoe lahy na vavy, dikan'izany tsy osoa, ary tsy misy hoe anelanelany raha baiboly ny resahana. Dika zany de zao ny tiana tenena ohatra ihany zany, tsy zay moa ny resahany lesoneto, fa te hitaona ny sainao heritreritra manao hoe tsy osoa na tsy safidy zany, te hitaona ny sainao manao hoe tsy maintsy miara mitombo, tsy maintsy mitombo io finoanao io, tsy maintsy mitombo ny finoan'ny fiangonana. Raha tsy zany ny fiangonana de tsy afa miatrika ny olam-piarahamonina isan-karazany, tsy afa miatrika ny kapitalisme io izy, tsy afa miatrika ny fivoaran'ny herisetra eran-tany io izy, tsy afa miatrika ny fiparitahan'ny fitaovam-pidiana eran-tany izy, tsy afa miatrika ny fahantrana sy ny fahalovana sy ny toetsaina fahalovana eran-tany raha tsy mitombo ara-pinoana ny mpino. Ary aiza ny fomba hitombon'ny mpino? Ao amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Lay miteny hoe mitombo ny finoana de mifamatotra amin'ny fahafahana ao amin'ny fanamasina. Rehavako malala zava-dehibe ary ity andin-tsotra masina ny tompo atsika ity. Zava-dehibe zay manentana atsika tsy ary fa olona afaka ianao. Mahaiza mitantana ny fahafahanao. Tsy olona mikatona, tsy olona mihidy, tsy olona tsy vonina iresaka na matahotra ny zao tontolo zao ny kristianina.
fa nomen'andriamanitra fanahy mahery no tafian'andriamanitra hery ka afa miatrika ny heritreritra n'izao tontolo zao, afa miatrika ny fahazavan-tsain'izao tontolo zao, mihoatra lavitra noho zany isika satria tsika mahana ny fanahy, ratsy zany de manjary resin'izao tontolo zao isika. Rehefa koa malala natao andresy ary ianao, nomen'andriamanitra fahazavan-tsaina, nomen'andriamanitra fanahy noho zany de zao afa miatrika tsara ianao, izay fahafahanao afa miatrika ny fitsongana vavolombelo zay ny tiany Paoly tenenina manao hoe efa nomena fahafahana ianao de zao mandehana mijoro vavolombelona, fa izay toeran'ny fanahy no itoeran'ny fahafahana. Vavaksika tompo misaotra anao zay fa Andriamanitra manome fahazavan-tsaina anay ianao, mivoatra ny fiainan'izao tontolo zao, lalàna napetraka ao zany eo anivon'ny fiarahamonina fa nataonao hivoatra ny fiainana, ny zavaboary, ny zavatra rehetra ety ambany masoandro. Ny finoanay koa dia atao aminao hialalina trany, atao aminao hitombo, ary ny fanahinao masina no mitarika anay hivoatra, handroso, hitombo amin'ny finoana. Tompo mazava ny soratra ao masina fa izay itoeran'ny fanahinao no itoeran'ny fahafahana, izay itoeran'ny fanahinao no itoeran'ny fahefana, afaka mamantatra ny tsara, manatanteraka ny tsara, mandresy lahatra hanao ny tsara. Tompo misaotra anao zay fa no afahanao tamin'ny fahotana ary nomenao anay ny fahazavan-tsaina olona afaka izahay, de omeo anay ary ny fahendrena tompo, atakaranay fa ny zavatra rehetra de azo atao, fa tsy ny zavatra rehetra kory no ataonay fa izay mahasoa ihany, ny zavatra rehetra de azo atao fa tsy ny zavatra rehetra kory no ataonay fa izay mampandroso ihany. Tompo, ny fanahinao masina no mitarika anay atakaranay ny zavatra rehetra mampandroso, ny zavatra rehetra mampivelatra, ny zavatra rehetra mahasoa. De meteza tompo hanafaka anay amin'ny fahotana, jereo ny firenenay, jereo ny fantrana izay fitaovam-piasan'ny fahalovana indraindray ka manjary mora mivily lalana izahay. Afao zay tompo, dia ataovy mianana herim-panahy anao ny tsara. Tahiny tokantrano tsirairay avy, vangio ny mpino tsirairay avy, omeo herim-panahy androso anaraka anao Andriamanitra. Jereo ny fiainanay, jereo ny tokantranonay, jereo ny fialan-tsasatry ny mpianatra, ho any amin'iza moa zahay tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana mandrakizay. De aterizo zahay tompo, hitoetra ho zanaka manoanao. Amin'ny anaran'izao Kristy mpamonjy.